dia fifaliana indray no iarahantsika amin'izao fotoana manokana zay efa niarantsika tamin'ny niaraka teto nandritra ny herinandro tao anatina atao hoe lohateny lehibe dia le hoe fiarahamonina iray niova na le hoe fiarahamonina zay voaova izany. Ry tanora malala, androantsika dia azo lazaina hoe eo amin'ny famaranana, ary anatin'izany famaranana zany dia tahaka ny rehefa mihinana mofomamy anankiray atsika gâteau anankiray dia tsy maintsy misy an'le cerise kely zay mampatsara azy. Ary mino afa ny tompony mombantsika ny amin'ny lohateny lehibe anankiray zay amaranantsika azy dia tantarana tanan-dehibe. Mialoha zay nefa dia andao isika ivavaka angataka ny fitarian'le raintsika ao ambony. Rainay zay ny an-danitro ankehitriny dia mbola hianatra ary amaky ny teninao zay, meo ny fanahinao masina, ary anao efa nomba anay tamin'ny andro rehetra dia mbala omba amin'ity andro androany ity. Dia misaotra indrindra amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Araka nefa ndresana teo zany dia tena lohateny lehibe no atrehtsika androany, dia le hoe tantarana tanan-dehibe izany. Ifantoka zany manokana amin'ny tanan-dehibe isika, ary tanan-dehibe reny dia manana tantarany manokana hatramin'izay, ary marihana fa ny fitazonana ny antsoratra ny tantaran'izy ireny dia manan-danja ny Baiboly, ary ny mpikaroka ary dia mampiasa an'ireny Baiboly eny mba hijerena ny tantarany tanan-dehibe izany. Ndao tsika andeha any amin'ny fotoanany hoe Abrahama. Ain'olona rehetra zany Abrahama zany rehefa miresaka hoe Abrahama dia ay zany. I Abrahama io dia nipetraka tamin'ny tanàna lehibe anankiray, ary ity tanàna ity dia azo lazaina hoe anisan'ny bemponina raha amin'ny tantarany tanan-dehibe zany, satria tamin'izany efa 2000 taona lasa talohan'ny Kristy dia voalaza fa efa tany amin'ny 5,000 tany ny ponina tany amin'izany tanàna zany, atao hoe tanànany ora zany tanàna izany. Tsy zany ihany fa misy tanàna ankiray malaza mihitsy ary fatan'olona rehetrarehetra zany hoe Ninive. Marina fa trondro ngeza be namoaka olona anankiray no atadiavana an'izany, nefa midadasika zany tanàna zany. Ary raha iampita an'izany tanàna izany ianao dia mila 3 andro raha mandeha tongotra. Milaza fa tanàna lehibe tokoa ity Ninive ity. Misy koa tamin'ny tantara fantatsika tsara mihitsy mahakasika ny Babilôna, dia nisan'ny mpanjaka Nebukadnezara zany Babilôna zany. Ary mahazendana ity tanàna ity fa manana manda izy zay 800 kilometatra ny manda manodidina an'izany tanàna zany. Ary tsy vitany hoe manda fotsiny fa mbola misy fandaminana mikasika ny rano zay mandalo manodidina ny tanàna, mety mamakivaky ny tanàna, napetraka rafitra manokana tamin'izany fotoana izany. Tany amin'ny taona 770 nisin'izany zavatra zany, ary tsy nijanona teo ihany ny tantarany tanan-dehibe fa na amin'ny testameta vaovao koa dia voalaza fa misy tanàna anakaiky atao hoe Efesosy, ary ity Efesosy ity dia mazava zany tanàna zany, manana jirony arabe rehetra tao Efesosy. Ary misy lalana ray malaza mihitsy tao hoe Arkadius nanaran'le tanàna io, fa ilay lalana io, fa ity lalana ity araka ny fahitany ny mpikaroka azy dia tahaka ny atoandro rehefa amin'ny alina, ary zany mampalaza azy ary mahatanan-dehibe azy tamin'izany fotoana izany. Ao koa ny tanànany Antiokia zay malaza ary manana arabe izy miisa 920 kilometatra, dia tsy hoe amin'ny malava azy fotsiny ary fa misy andry vato lehibe ny sisin'izany tanàna izany. Tena tanan-dehibe ny Antiokia rehefa jerena. Ny Roma moa dia efa fantatra ny rehetra satria manakaikikaiky ny vanim-potoana misy atsika ny Roma,
ary fantatsika fa apôstôly Paoly dia tamin'ny androny dia voalaza fa tanàna voalohany teo amin'ny tantaran'olombelona zay natratraponina maherin'ny ray tapitrisa ny tanàna Roma zany. Lazana zany fa tanàna zay tanàn-dehibe koa zany Roma ary manana ny maizy azy. Amintsika ankehitriny ataoko fa mahatanjorantsika dia voaingana nisy tantara misy tanàna zay mainy afo, zay malaza mihitsy, ary fantatsika ny Chicago am'ireo trano joalajoala, ireo trano mpanambola lehibe, zany dia milaza fa hoe tena tanàn-dehibe Chicago. Kanefa zao ny Roma fahiny dia tsy latsa-danja ny amin'izany. Nefa ny efa roa arivo taona lasa izay raha mihoatra amin'ilay tanàna zay hitatsika ankehitriny. Raha ny marina zany dia ny Baiboly dia mitantara ny tanàn-dehibe ary manome amintsika natao hoe mampitolagaga antsika maheno an'izany zavatra rehetra izany. Ary ny Baiboly dia tsy milaza n'ilay rafitra fotsiny hoe mampitolagaga anatin'ireo tanàn-dehibe ireo, fa na ny mponina ao tanàn-dehibe voalazan'ny Baiboly dia ahitana ireo olona Andriamanitra koa, tahaka ny Davida zay mpanjaka ny Jerosalema, ary nisy mpaminany koa neny tany amin'ireny tanàn-dehibe ireny. Ao ohatra zao dia mpaminany Isaia, ao ny mpaminany Jeremia. Ary tia anankiray tena mahaliana mihitsy fa lehibe ny tanàna, be ny tanàna, mera zany amin'izao fotoanantsika zao, i Daniel tamin'ny fanjakana Babiloniana izany. Ary mbola misy koa ireo olon'Andriamanitra zay velona tamin'ny tao anatin'ny tanàn-dehibe. Raha tsy lazatsika zao ohatra Nehemia zay gouvernora Jerosalema tamin'izany fotoana izany. Ary misy ireo mpanompon'Andriamanitra zay mitory ny tenin'Andriamanitra edy sy roa, be dia be, fa andao songanitsika fotsiny ny apôstôly Paoly dia evanjelista tamin'ny tanàn-dehibe, ary izy ny evanjelista voalohany tamin'ny tanàn-dehibe, ary zany dia nandritra ny fanjakana Romanina izany. Ao koa John zay nandray fahitana manokana avy amin'Andriamanitra, dia poniny ny tanàn-dehibe izy, ary taminy nazahoana ireo fikasan'Andriamanitra zay ho ataon'Andriamanitra amin'ny olombelona aty amin'ny andro farany zany, dia ilay bokin'ny Apokalipsy zay ananatsika ankehitriny. Fa ity ny tena ngeza be, ary tsy azotsika adinoana mihitsy fa Jesosy Kristy rehefa teto ambony tany dia nombona tamin'ny hazo fijaliana teo amin'ny tanàn-dehibe anankiray zay niona ny kolotsaina natao hoe fahefana ara-politika Romanina sy ny fahefana ara-pivavahana teo amin'ny fisoronana jiosy izany. Ary tamin'ny tanàn-dehibe io no nahafatesan'ilay zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy izany. Ry tanora malala, mazava zany fa ny Baiboly dia miresaka ny tanàn-dehibe izy, miresaka ireo mponiny tanàn-dehibe izy, ary miresaka manokana ireo olon'Andriamanitra tao amin'ireny tanàn-dehibe ireny ny Baiboly izany. Raha mijery mantsika teoriana dia malaza zany hoe Eropa, malaza zany hoe ny faritra Amerikanina, any amin'ny ozatsika hoe reny kely-maso sy ny sisa be mponina, sy ny sisa zany ny Afrikanina dia be mponina. Kanefa reny rehetra reny taty aoriana, efa taty amin'ny taonjato faha 12 zay vao nanomboka ny alehibe ny mponina tanàn-dehibe. Fa ny taloha dia tena voalaza mihitsy fa misy tapitrisa mihitsy ary ray ny mponina an-tanàn-dehibe raha mivangongo izy reny. Ary malaza ny hoe any Paris, any Frantsa zany, be olona, ekena zany, any Italia, any sy ny sisa sy ny sisa. Fa tsy zao ihany no be mponina ny tanàn-dehibe. Ary amin'ny maha be mponina zay dia aoko fantatsika fa ho an'ny tanàn-dehibe zany ny Baiboly raha ny marina zany, satria efa niresaka tanàn-dehibe izy hatramin'ny ela. Dia io zany no tahitako saitsika hoe ahoana moa zany ary ny Baiboly, inona ny voalazan'ny Baiboly, zay mety zavatra miseho ndray
ao anatin'ireny tanan-dehibe ireny. Tanan-dehibe izay misy mety misy anao koa kehitriny. Tanan-dehibe izay misy ireny fianakaviantsika ireny. Ahoana ny voalazan'ny Baiboly amin'ireny? Zao ny zavatra hitantsika amin'ny fiainantsika andavanandro. Fa ny tanan-dehibe dia ivo niady goavana mihitsy sy mitohy ady zay ahitana andaniny Andriamanitra sy ny fiangonana ireo mpanaradia any Kristy. Ary etsy ankilany kosa dia Andriamanitra n'izao tontolo izao sy ireo mpanaradia azy koa. Zany zavatra miseho eo tanan-dehibe ary tsara ny ahafantarantsika an'izany. Ary tamin'ny voalohantsika dia resaka tanàna, misy dikany zany zay fa andao ny ejerentsika fa misy tanàna anankiroa izay ifampiresahantsika ankehitriny. Dia tsy inona zany fa ilay Babilôna andaniny dia andao jerentsika koa ankilany ilay Jerosalema. Raha mijery ny Babilôna antsika dia maneratra ny soratra masina dia mampiseho tanan-dehibe zay babon'ny Satana na ilay devoly na ilay ratsy tanteraka izany. Ary rehefa manokatra amin'ny Baiboly tsika, vao manomboka kelikely ny Baiboly ao amin'ny Genesis 1:10 ao dia misy tanan-dehibe anankiray zay nandray fanapahan-kevitra anorina tilikambo. Fantatsika tsara natao hoe tilikambon'ny Babela. Ary ity tilikambon'ny Babela ity dia ny olombelona ny tompon'ny eritreritra anao an'izany. Ary fantatsika ilay toerana nasiana azy fa teo amin'ilay hoe lemaka Sinara izany. Ary raha jerena io lemaka io rehefa jerena ny tantara dia ateoriana dia io ilay antsoina hoe tanànan'ny Babilôna zany no miorina amin'io lemaka io. Ary fantatsika ny toe-tsain'ny olona ireo tamin'izany fa araka ny voalazan'ny Genesis 1:14 dia ozy reto olona reto hoe andeha isika anao tanàna sy tilikambo atsika ka ny tampony zany dia zao atakatra ny lanitra. Ataotsika zay ahavitana zany. Ary fantatsika fa rehefa nieritreritra anatratra an'Andriamanitra tahaka an'izany reto olombelona reto dia nampifangaroan'Andriamanitra ny fomba fiteniny. Nampisafosafotoana zany ny fitenin'izy ireo dia vokan'izay fantatsika fa tsy tanteraka zay faniriana izay. Ary raha jerentsika zany ilay ton'ilay tantara zany dia ny Babilôna no tafapetraka tamin'ny toerana io. Ary rehefa nipetraka teo ilay Babilôna dia zao rafitinina avy hatrany dia rafim-piarahamonina anankiray marina fa tsara manara-penitra raha tenentsika amin'izao nefa tsy mijery afa-tsy ny tenany ihany. Ary manao tsinotsinona ny maha-olona zany rafitra zany. Ary na ny toe-karena eo aminy anie dia toe-tsaina zay tia azo tombotsoa manokana ho an'ny tena. Ary toe-tsaina zay tia manararoatra ny mahantra zay ho aminy. Raha ny marina zany dia politika ny fampahoriana no eo amin'ny Babilôna zany. Ary fivavahana zay tsy miraharaha velively ny mahakasika an'Andriamanitra. Fa ny fanamafisana ny fahefana sy ny harena zay no voalohany-kevitra ao anatiny ao. Ary hita fa ity Babilôna ity zany dia rafitinina dia voafehy amin'ilay hoe ny ankamaroan'ny famaizinana rehetra sy ny ankamaroan'ny faratsiana rehetra dia hita ao Babilôna izany. Izantsika hoe andao mpitahina Babilôna sy Jerosalema. Fa nahoana kosa ary momba ny Jerosalema? Jerosalema kosa dia mifanohitra tanteraka atsimo sy avaratra mihitsy ny amin'izany. Ary Jerosalema indray dia fanehoana endrika tsara indrindra ny amin'ny mahatanàna an'Andriamanitra azy. Ao amin'ny Genesis 4:20 ao, atsika vakina manomboka 7:20 ka hatramin'ny 4:20, fa ilay 9:20 ny resahantsika dia misy an'i Melkizedeka, mpanjakan'ny Salema. Ary eo no ampiasaina voalohany ity teny hoe Salema ity, ary ity Salema ity ne dia tena milaza mihitsy
amin'ny teny tsotra ateoriana tsy iza io fa Jerosalema. Ary fantatsika fa ilay teny Salema dia azo amin'ny teny hoe shalom na le teny hoe fiadanana. Tena tian'olona mihitsy no mampiasa an'le hoe Salema, shalom ankehitriny. Ampiasaina ombenombeny satria mitady fiadanana ny olombelona ankehitriny. Tanàn-dehibe izay an'Andriamanitra izany. Tanàn-dehibe izay manome fiadanana izany. Tanàn-dehibe izay anome rafitra ara-tsosialy izay mifototra amin'ilay fiadanana izay ampanantenan'Andriamanitra ho antsika izany. Fiadanana no omeko anareo. Ary ny salamo moa dia milaza mihitsy ao amin'ny 2:100 atsika vakina fa ny misy teny izay raisitsika aveo dia hoe mangata fiadanana ho an'i Jerosalema. Ampiarahana foana le teny fiadanana rehefa miresaka an'i Jerosalema izany. Ary zany Jerosalema izany tanànan'Andriamanitra dia natao ampiatra ny fitantanana ara-drariny ary ny politika marina ho an'ny vahoakany izany. Ary ohatrany hoe mahafinaritra be ny miaino an'izany hoe Jerosalema izany satria azo lazaina koa hoe foibe ara-panany zao tontolo zao, tanàn-dehibe modely miaina amin'ny fahatokiana sy ny finoana eo ambany fahefan'Andriamanitra izany. Ataoko fa zava-dehibe no hainotsika an'izany amin'ny ankehitriny satria raha mijery ny fiainantsika isika dia fiainana mampatahotra, fiainana mampitebiteby, fiainana misy fiahiahinana dia efa mifanena ary amin'ny alina tsy fantatra intsony hoe olona tsara ve zany mifanena aminao zany sa olon-dratsy zany. Ny tanànan'Andriamanitra nefa dia voalaza fa tanànan'ny fiadanana, ilay tanàna tsy tahaka ny Babilôna izay sahanady izay misy atsika ankehitriny fa ilay tanànan'Andriamanitra izany. Ary izay no hitondrako atsika amin'ny toko sandinana anankiray izay manana ny maizy azy, izay mameno an'izany rehetra izany ary manamafy amintsika fa tsy anganongano fa ho avy ity tanàna izay tanànan'Andriamanitra ity. Apokalipsy 1:20 ho atsika manaraka zany zao dia hitatsika fa zao voalaza hoe ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra vao manataka apakarina. Milaza aminao androany fa raha-tantara na tanàn-dehibe dia ho avy ilay tanàna faran'izay tsara indrindra, ilay tanànan'Andriamanitra izany. Ary feno fiadanany atolony ho anao, atolony ho ako, tapao ny hevitrao fa hivavaka ho anao raha tianao andaontsika hanondrika ny lohantsika isika hivavaka. Raha eo misaotra ny amin'izany teny izany. Aty amin'ny tanàna izay mahitanay ny ady izay aty amin'ny sahanady, kanefa ankehitriny nampahafantarinao anay fa misy ilay fiainana mandrakizay, misy ilay tanàna, ilay Jerosalema vaovao izay anjakan'ny fiadanana. Aingany mba anisan'ny mpandray anjara amin'izany izay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.